Bilavina malalo amin'ny tompo, andro Pasika ny andro anio 4 aprily 2024. Velona ny tomponao, halleloia. Zany no fiarabanana antsika tsirairay avy satria velona Jesosy, velona koa ianao Jesosy ka teo efa niteny hoe satria velona aho dia velona koa ianareo. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro an'ity dia filazantsara amin'ny Matthieu 7:1-20. Ivavaka aloha isika milony zany rehetra zany. Tera sy misaotranao zay raha eo, fa tsy navenanao tratry ny loha tao am-pasana ny zanakao fa natsanganao velona, resy ny fahafatesana, resy ny fotanay, ny fasana tsy nahazo anany zanakao velona ny tomponay. Tera sy mankalaza anao zay no zany fahavelomana nomenao amin'ny tomponay zany ary afaka izay satria afaka tamin'ny fotanay, resy ny zanakao ny fotanay, tsy andevy ny fotana toy zay fa efa olona afaka ary tonga zanak'Andriamanitra ny fiasanao tao amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny zay dia amin'ny mahazanakao anay mioe sakafo sahaza anay zay dia ny tenin'Andriamanitra zay sakafo ny tenin'izay sakafo ny zanak'Andriamanitra dia mofinainao n'izany. Vokiso zava-tso avy amin'ny teninao zay tompo, manananay isy faherezana, manananay toe-tsainy zanaka manoa fa tsy zanaka manisy. Dia menay ny teninao amin'ity andro an'ity ry Jesosy lefa maty nefa indro velona manakizay ary manana ny fahalalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Amen. Ny anjara mofinainao antsika efa voalaza teo Matthieu 7:1-20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izahany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horontany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra ka nankeo nanakidiny vato dia mipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany dia fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vato ny fatahoana azy ka tonga tahaka amin'ny maty. Ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy zay efa nomona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy atro izy fa efa nitsangana ary zay efa nolazaina. Avika jereo fa taony nandiny tompo ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsarana tamin'ny maty izy ary indro milohanareo ho an'ny Galilea izy ano nahitanareo azy indro efa nilaza taminareo dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no falindrindra dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe filatra, ary izy ireo nanantona dia niazona ny tongony ka nikoroka teo anatreny. Io Jesosy taminy aza matahotra fa mandehana ka saovy makany Galilea ny ngalahako fa no ahitana. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fitantarany filazantsara araky ny Matthieu 7:1-20 ny amin'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hitantsika eto dia ny zavatra hita eto ry havana dia izao: ny fiasan'ilay anjely tompo nidina avy any an-danitra. Ny fiasan'ny anjelin'ny tompo nidina avy any an-danitra. Rehefa niasa reto anjelin'ny tompo nidina avy any an-danitra reto dia nakeo dia nanakodia ny vato dia petraka teo ambonin'ny vato. Afaka ny vato zay niazona ny Jesosy tao am-pasana ka vitan'izany ihany fa tsy afaka nanao naninona inona ny mpaimina fa ny vato-po vokatry ny nahitany reto anjely ireto. Ny fitafiana teo moa fotsy tahaka ny oram-panala ary niaraka tamin'izany koa dia nisy horontany mafy dia mafy niaraka tamin'ilay anjeliny tompo. Ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ry havana dia asan'Andriamanitra fa tsy asan'olombelona, ka tsy magaga ny olona maro indrindra ireo mpandinika soratra masina ny mpitana masina tsy mety mino fisanganan'ny tena maty satria tsy azo eritreretiny sainy zany fa nigodi le vato zay any amin'ny texte hafa moa dia nigodi ny vato zay lehibe dia lehibe. Nga vitan'iny nigodi ny vato fa tsy tratra tao am-pasana tsony Jesosy
fa le anjelin'ny tompony laza hoe aza matahotra fantatro fa Jesosy izay fanombonareo tamin'ny hazo fijaliana tadiavanareo tsy atro izy fifantsangana arak'izay noazay tsy tratra tao am-pasana ntsony Jesosy fasana foana no hitan'reto mpianatra tsy tao ntsony Jesosy ary ny didina ny mpianatra hiala faingana hiala amin'ny fasana tsy navela mijanona teo amin'ny fasana tsy avela mijanona ny toerany misy ny fahafatesana fa saina nanambara nakana nakanesana ny Galilia fanomona amin'ny Jesosy. Galilia ry havana dia toerana izay nanaovan'i Jesosy ny fahagagana maro tany tena toeram-piasan'i Jesosy. Tsy mahagaga raha noharin'ny olona tamin'ny lehilahy Galanianina Jesosy. Mazay mihitsy hoe Jesosy avy any Nazareta ny Galilia. Satria taony ankabeazany nanehoan'i Jesosy ny asany. Galilia raha teo koa dia tany nady satria ny ankabeazan'ny olona dia mpanao ady akatra. Tanteraka eto ry havana ny tenin'ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 7 izay mamperitreritra tokoa ny Isaia 7:20 ka tamin'ny 7 andiny voalohany izay mivaky toy izao Isaia 7:20 toa ny 7:20 dia izao ny mivaky jerin'ny tany izy ka indro fahoriana sy famaizinana ary manjombona mafadiran'ovana ary hoana ho any amin'ny Aizipito izy ny fahoriana sy ny famaizinana izany. Fa tsy hanomona manakariva ilay nojopo-oriana tamin'ny taloha dia efa natolo ny tsinotsinona ny tamin'ny Zebolona sy ny tamin'ny Naftaly. Fa amin'ny oriana kosa dia mino voninahitra ny lalana amoron-dranomasina anandafin'ny Jordana dia Galilia tany Jenjilisy. Mena voninahitra Galilia tany Jenjilisy. Any no ahitanan'i Jesosy izay nandresy ny fahafatesana. Velona ny tompony. Eto dia tanteraka hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe ary izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana nomposahan'ny mazava. Ry havana, tsisy tany ny fahafatesana intsony ny fiainako sy ny fiainanao. Tsisy zavatra mampanjombona intsony ny fiainako zasy ianao fa indro mazava mamirapiratra no atonony amintsika. Dia ny fiainana manak'izay izay manomboka tamin'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty velona Jesosy manana fiainam-baovao antsika. Dia ny fiainana tsy tahaka ny taloha intsony izay anjakan'ny fahafatesana sy ny fahoriana ary fijaliana fa fiainana miaraka amin'i Jesosy nandresy ny fahafatesana tsangako velona. Ndao ry havana isika hiara mandeha amin'i Jesosy raha makivaky ty izao tontolo izao ty. Aza mandeha irery intsony, aza misaraka amin'i Jesosy intsony fa ndao tsika hiara mandeha. Jesosy raha teo moa Andriamanitra amintsika, Andriamanitra mitoetra amintsika. Ny Jiosy dia ny fifaliany dia hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra ty ambony tany. Raha dika miteny avako Salem Madonay fa matom-piainana aminy mihitsy. Fa Salem Madonay fa matom-piainana aminy mihitsy. Andeha zasy ianao fa matom-piainana amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy mihitsy nefa ny teny izay nahita azy izy dia nahita ny raiko. Ka ho aizitsika fa ao amin'ny Jesosy, ao amin'Andriamanitra. Na teo fiainana manak'izay ry havana dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ka andao zasy ianao hiaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy saraka amin'izy raha teo koa ilay fanjakan'ny lanitra ety an-tany satria izy ilay mampandroso sy mampiditra antsika amin'izany fanjakan'ny lanitra. Izy ilay vavady. Raha zao izy nidirany olona sy mivoany dia hita ny hanina hohanina izy haharovonjeny izy ho amin'ity androany ity. Ohatranao toetra tsara amin'ny Kristy dia haniko haninao ianao, hanina sahazo anao satria nanontany ny mpianany Jesosy raha taminareo niaraka tamiko mba nisy zavatra nahoranao tsia ko amin'ity androany koa mitezy Jesosy mba hiaraka aminao tokoa tsy saraka aminao satria nao no hanimpamonjy anay sy manafaka anay amin'ny voatany rehetra. Ravina malala dia isika hivavaka sotran'Andriamanitra. Sotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izay napetraka ao teo ambavan'ilay mpanomponao izany. Nampiseho fa tsy havelanao
hazony ny fahafatisana ilay zanakao. Ngany zanakao ihany fa zay koa tsy avelinao andevozy ny faotany fa natsanganao velona niaraka tamin'izany. Satria Jesosy mihitsy nefa teny satria velona dia velona koa ianareo dia ampianary zay famatoenan'ilay zanakao tsy saraka aminy mba hahazoany mandresy ny zava-tsarika rehetra ty zao tontolo zao ty. Raha mitsaraka aminao mantsy Jesosy dia tsy mahay manao na inona inona. Tehirizy ampelantananao satria tsy misy mamombaka ny ampelantananao. Ataovy tahaka izany fiainana tsirairay avy zay manatsofina zay ety miaino tamin'ity andro ity. Dia sitrakai ny ary mivavaka hoe Painay zay ny an-danitra, amasina ane ny naranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anona sahazo anay ary mamela ny elikay tahaka namelana izay meloka taminay, aizany tonana amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahany tompo amintsika rehetra ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anara raisana ka fanamasiny zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny hamena anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fononareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana ny nen'ny fanamasina. Matoky izay nianatra anareo sady izany no hampandresy anareo ary manotra no mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay ty anareo dia Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary manakizay. Amen. Voninahitra anio an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.